Shalom, 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 shalom. Shavuatov ho antsika rehetrarehetra mirary herinandro tsara Bezat Hashem. Araky ny efa nataontsika iny zany tamin'ny herinandro de tohizana ny fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital mikasika ny boky antsoina hoe Sha'arei Kedusha. De tonga de tohizana zany ny fampianarana tamin'ny herintsika niresaka mikasika an'ireo dingana tokony ho fantatry, tokony tanterahan'olona anankiray ho an'izay ho an'izay olona rehetrarehetra zany liana amin'ny antsoina hoe Ruach HaKodesh na ny faminaniana, ataontsika hoe faminaniana izy zao ao anatin'ny dingana anatin'ny Torah. Fa zay no tena tanjona farany fa hitantsika fa ny lalana lalovana izay tokony tanterahana de avo de avo ary lavitra de lavitra nefa akaiky nefa izy Bezat Hashem. Fa zao zany tsika manohy ho an'ny manohy an'ilay fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital antsika ao anatin'ny tapany voalohany Chelek Rishon amin'ny varavarana fahadimy. De mijanona antsika teo amin'ilay sokajy anankiray antsoina hoe ireo mitzvot lota'ase na ireo didy izay tsy azo dikana, izay tandremana zany tsy azo dikaina moa zany zay raha ohatra ka hoe adika ilay izy, na koa hoe fady izay tokony tanterahan'olona anankiray raha ohatra ka liana izy amin'ny halatratrarana an'izay dingana ara-panahy antsoina hoe hasida na ilay mpanao asa soa, manatanteraka asa soa. Bezat Hashem. Tonga de anonga zany tsika zao de averina eto fotsiny ilay izy eo izy Bezat Lishmay bemitzvot lo ta'ase בהחמורות שיש בהן כריתות ומיתה בידי שמיים ומיתת בית דין וחילול השם קשה מכולם. voalohany izy efa miresaka zany tsika izy ao anatin'ny sokajy antsoina hoe mitzvot lo ta'ase na ireo fady, ireo zavatra tokony tandremana. De indrindrandrindra izy ireo fady ao anatin'ny 513 didy napetraka Hashem izay mitondra ny fanahin'olona anankiray ho lasa karety, dikany karety zany lasa nasorona ao anatin'ny fivondronan'ny Israel. Karety zany olona natao hoe quarantaine zany ohatra ka adika izy hoe nasorona tena nasorona tao anatin'ny fototra ny fanahin'ny Israel izy. De misy karazany maro ny ota na ny zany hoe ota izay mitondra ny fanahin'ny olona anankiray sanatrin'izany Chaz Shalom ho tapaka amin'ny fivondronan'ny Israel. De ny farany avy indrindra am'izay izy ohatra za de mitondra tsy vitan'ilay hoe tapaka amin'ny fototran'le fanahy, le fanahin'ny Israel le olona, le fanahin'le olona, fa tratrany koa izy antsoina hoe mitat bede shamaim. Chaz Shalom sanatrin'izany raha ohatra ka nisy an'izay otana dikain'izay ny olona anankiray ohatran'izay izy ka mitondra azy ho vonony ho faty avy amin'ny alalan'ny tanan'ny lanitra. Tanan'ny lanitra moa zany tanan'ny ilay avo Hashem. Na koa izy mitaty bet din na ohatra hoe ao ambany, tsy hoe ambany fa ataontsika hoe ny dingana manaraka an'izay raha tsy Hashem mihitsy no maka an'ilay fanahy ary hamono azy sanatrin'izany Chaz Shalom de ny tapaky ny bet din na ny trano fitsarana aty ambany na any ambony. Tsy niteny izy hoe bet din le mala na le matava tonga de hoe bet din hozy izy satria misy ny fitsarana aloha ao anatin'ny trano fitsarana fa ny tompon'ny fitsarana Hashem. De na Hashem mihitsy no tonga de miteny hoe ty fanahy ty ho vonoina Chaz Shalom sanatrin'izany na nanome fanapahana izy tanatin'ny fitsarana de ny bet din no manatanteraka an'ilay fanapahana nataon'ny Hashem. De araky ny fantatsika misy ny antsoina hoe bet din le mala de bet din le mata. Bet din le mala ny antsoina hoe trano fitsarana any ambony. De izay tapaky ny any ambony no tanterahan'ny trano fitsarana eto ambany. De zao am'izay hozy izy ny fady izay faran'izay avo indrindra am'izay dingana zay hozy izy ny antsoina hoe Chilul Hashem na ny fanimbazivana ny anaran'ny Hashem. Io efa andresantsika tamin'ny
limody fampianarana maromaro tany aloha tany manasa an'izay mbola tsy fantatrany hoe inona zany hoe Hillel Lachaime fa mijery an'izay mitrandraka an'izay fa raha ohatra ka fitinina fotsiny ny hevitran'ilay izy olona anankiray communauté anankiray, firenena anankiray izay natokana le Kadesh natokana na namasinina ho mpiasa ny Hachem, ho hanompo any Hachem zany dia ireo olona ireo na io olona io na ireo communauté ireo na ireo firenena ireo io firenena io azafady no mitondra ny anaran'ny Hachem eto amin'ity tontolo misy antsika eto ity. Io ny anaran'ny Hachem hoentiny zareo Yod ke Vav ke le tetragramme. Kanefa ny antsoina hoe Hillel Lachaime dia ilay olona izay ao anatin'io, ilay olona izay mitondra ny anaran'ny Hachem io na ilay communauté mitondra ny anaran'ny Hachem io na ilay firenena mitondra ny anaran'ny Hachem io manome manimbazimbra ilay anarana hoentiny. Ohatrany ahoana izay? Tsy fanatanterahana ny fomba, fandikana ny fadin'ny Hachem ary indrindra indrindra fampisehoana toetra ratsy eo amin'ny hatrehan'ny firenen-kafa. Indrindra indrindra moa zany eto amin'ny araky ny fampianarana ny Rabbi Chaim Vital, indrindra indrindra eo amin'ny Midot Raot no tena manimba ny anaran'ny Hachem araky ny efa niresantsika. Ohatra anankiray lazain'ny Rabbi Chaim Vital ato anatin'ity boky antsoina hoe Shaare Yerushalmi. Ny olona anankiray hozy izy raha nandika Shabbat, marina fa Chayav Mita, mendrika ny vonoina izy, kanefa eo anatrehan'ny olona anankiray mampiseho fahatezerana, tsisy dikany hozy izy ny olona nandika lalàna, nandika ny Shabbat. Arakin'izay ny fanimbahana sy ny fanimbazimbana ny anaran'ny Hachem dia tena mandalo amin'ny antsoina hoe Midot Raot, ny toetra ratsy, ny tsy fisiany fahendreny, tsy fisiany ny fahalalam-pomba derech eretz eto amin'ity tontolo ity. Ka izay no tandremana tsara satria io izy no farany avo indrindra amin'ny antsoina hoe mitzvot lo ta'ase, ho an'ny chassid, ho an'ny olona izay te hahazo an'izany dingana ara-panahy hoe mpanao asa soa zany, ny zavatra tandremany tena tandremany indrindra mitsanimba ny anaran'ny Hachem avy amin'ny alalan'ny toetra ratsiny. Mitondra kipa tsika, manao tsitsit tsika, manao talita rehefa mivavaka, manao tefilinina rehefa mivavaka, manaja Shabbat, tsy mihinana kasher. Zava-dehibe zany zavatra rehetra zany satria mitondra ny lalàna sy ny sitrapon'ny Hachem eto amin'ity tontolo ity. Kanefa raha ohatra ka any ivelany miara-miresaka amin'ny mpiray finoana fotsiny ary nefa mampiseho fahatezerana, mampiseho fihelibhelibona, manao lashonara sy ny sisa sy ny sisa. Misy ta'ava, fafinaretana avo be, sy fitsiriritana, fialonana, tsy fitiavana ny olona sy ny sisa ary mampiseho alahelo. Zany rehetrarehetra zany mitondra ny Hillel Hachem, manimba ny anaran'ny Hachem. Izay hozy izy ny farany avo indrindra, dia tohizana amin'izay. Faharoa manaraka an'izay hozy izy, Uketiv bamidbar lev chafbet vehiyitem nikiim me Hachem ou mi Israël ou bifrat me avon nida afilu bechol mine kiruv klal. Bifrat be ma'avon ou shmirat hashabbat bekol pratecha yoter mikol hamitzvot mikor habasar be tachlit mikol shehu shel helev vadam ou mikol mine keri afilu be ones lo ish tamesh be shemot hakodesh klal ou de ish tamesh be taga halaf ou mevazé talmid hacham ki nikra apikoros ou mikol mine mesirut ou malshinut la goyim ve'achalehem ha'alavim ha'chamurim kemo shevu'a l'Hachem yitbarach ve'afilu be'emet ou shevu'at shave bechol mine shevu'a bechol mine ma'achalot ha'asurot. Tonga dia vakina hatramin'ny farany izy teo fa ho raisitsika miverina tsika satria mila fantarina zao hoe inona daholo ny zavatra tokony tandremana tsara faran'izay tandremana indrindra ao anatin'izay lalana
hikarana amin'ny dingana ara-panahitsy na hoe khasida zay. De rehefa vita hozy izy ny voalohany, ny Khilul Hashem, fitandremana ny mba tsy ho voazimazimina ny anarana Hashem. Ny faharoa manaraka an'izay hozy izy araky n'le andininy voasoratra anatin'ny Bamidbar na numerus, nombre moa zany izy amin'ny teny gasy hoe ve nikiim me Hashem ou me Israël. Lasa jerentsika tonga de jerentsika aiza tsara zay pasoky zay. Ty le izy fa aleo vakintsika manomboka amin'ny pasoky na andininy faharoapolo. Vayomer alehem Moshe ima ta'asu et hadavar hazeh ima tekhalitsu lifnei Hashem la milchama. De lasa vakintsika rehefa atika amin'ny teny gasy. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני עד הורישו את אויביו מפניו ונכבשה הארץ לפני אדוני ואחר תשובו והייתם תהיה פסוק נקיים מאדוני ומישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחזו לפני אדוני. توی زنکی الحسن ואם לא תעשו כן הנה חטאתם לאדוני ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. Atika izy amin'ny teny gasy amin'ilay site efa nitsika tamin'ny herinandro lasa teo, hoe ny bible.net. Resaka Hashem. Jerentsika ahoana nandikana azy tamin'ny teny gasy. Amin'io zany tsika eto amin'ny eto. Dia hoy Moshe taminy raha hanao izay zavatra izay ianareo ka hiomana eo anatrehany Hashem ho any antafika ary rehefa samy efa voaomana hiady dia hita ho any andafiny Jordan eo anatrehany Hashem mandra-pandrokany ny fahavalony hiala eo anolohany ka horesy ty le pasoky ka horesy eo anatrehany Hashem ny tany ary rehefa vita izany dia hody ianareo ka tsy anantsiny na amin'ny Hashem na amin'ny Israel ary ity tany ity ho zara-taninareo eo anatrehany Hashem. Fa raha tsy hanao izany kosa ianareo dia manota amin'ny Hashem ary aoka ho fantatrareo fa hanody anareo ny fahotanareo. Eto ty le nadika an'ilay izy, nadika azy. Dia hody ianareo ka tsy hanantsiny na amin'ny Hashem na amin'ny Israel. Zay le pasoky hitantsika eto ty. Nefa ny tena dikan'ilay izy ohatran'izao vihitem nekiim. Natao nadika tato veriko kely izy teo. Hoe nekiim izy tsy anantsiny. Tsy izay nefa ny dikan'ny nekiim. Nekiim avy amin'ny naki zany madio, fahadiovana. Raha ohatra zany aversika le fampianarana eto, milaza izy fa ireo zany zanak'Israel rehefa hiditra hiady amin'ireo firenena Kanaanita ao anatin'ny tanin'ny Kanaana. Ny zavatra voalohany ampitany Moshe amin'ny zanak'Israel hozy izy tandremo ny fahadiovana. Afaka miresaka fanontaniana. Hiady ry zareo. Inona ny idiran'ny fahadiovana ao anatin'ny fiadivana, hiady amin'ny firenena. De ny zavatra voalohany hozy izy tandremo nekiim satria zay nekiim zay le soratra ato. Okay. Nekiim fahadiovana. Ary le izy anareo izy ho adio eo anatrehany Hashem sy eo anatrehany Israel. Amin'ny iza no resahan'ny Moshe eo ho anareo
tafika ho an'ireo armée zay andeha hiady ho anà Chaine. Zavatra voalohany tandremana hozy izy zany afatry Moshe rehefa hiady, rehefa hiditra amin'ny fiadivana. Na io aventsika fa eto miresaka ny Moshe amin'ny contexte antsoina hoe akana ny tanin'ny Eretz-Israël. Mila miaramila, fa reo miaramila reo hozy izy mila madio. Nefa io koa zavatra azontsika am'izay rehefa vonona ny olona anankiray hiady, hitondra ady moa zany tena marina. De zay no idirantsika anatin'ny Shara Kedusha. Ny Shara Kedusha hozy izy araky ny fahitantsika ny dingana antsoina hoe tsadika. Ny tsadika hozy izy olona miady amin'ny hitserarana. Rehefa resaka ady hozy izy Moshe na ady amin'ny firenena io na miady ao anatintsika ny fanombohany zany rehetra zany, tandremo hozy izy n'inona? Fahadiova, nekihim. Nekihim zany, nekio zany fahadiovana ara-batana. Tsy maintsy madio ara-batana, tandremana ny tsisy fofona, tandremana ny tsisy ataontsika hoe tsikoky, ny volo madio tsara, ny rehetrarehetra, ny nify, ny maso, ny sofina, izay toerana rehetrarehetra eo amin'ny vatana zay tokony misy loto dia tokony ho adio. Toerana rehetrarehetra amin'ny vatana zay misy fofona dia tokony tsy ho hisy fofona fa madio. Rehefa madio mantsy ny toerana anankiray tsisy fofona. Raha maloto izy zay vao mamoaka fofona. De zany zany ny zavatra voalohany hozy izy ny tandremana raha ohatra ka te ho handresy, raha te ho azo fandresena dia tandremana aloha ny fahadiovana. Resantsika teo eo amin'ny vatana, fa rehefa vita ny fahadiovana ara-batana, misy koa ny tokantrano, toerana iainana. Jereo ny toerana iainantsika. Raha vao misy fofona tsy mety, tokony madio. Raha misy fako be dia be tokony diovina, tokony milamina, tokony pirina satria reny rehetrarehetra reny manomboka anatintsika ny fahadiovana raha vao eo amin'ny tontolo iainantsika. Ao anaty trano, tokantrano madio. Tsisy toerana, raha ohatra hoe misy toerana natokana ho an'ny loto, ho an'ny fako apetraka any dia raha vao iny asorina matetika fa tsy avelany. Vita iny, ny tena marina rehefa tena madio koa ny trano ary madio ny olona rehetrarehetra miaina ao anatiny, tokony madio koa ny manodidina. Ilay izy zany milehibe. Ka ohatran'izay hozy izy no azahoan'ny olona anankiray handresy amin'ny ady zay hatrehany. Aiza tatrehany. Manomboka zany izy zao. Hozy izy nekihim. De nekihim. Ou Befrat, mais avon nida afilo bechol mine kerova klal. De eo am'izay no misy afatra faran'izay avo amin'ny resaka hoe fandikana fady ary fandotona ara-batana ary indrindrandrindra koa tsy niresantsika izy teo fa mazava ho azy fa rehefa madio ny ara-batana, madio koa ny ara-panahy. Raha ohatra ka maloto ny vatana dia maloto koa ny ara-panahy. Dia ny famadihana amin'izay koa nefa marina. Ny fanahy maloto mitondra ny vatana maloto. Dia ny zavatra anankiray hozy izy faran'izay avo indrindra amin'ny resaka loto, inona? Nida na ny fadim-bolana, menstruation hozy izy ny vazaha. Rehefa miresaka antsika hozy izy zany amin'ny fahadiovana, hozy izy Moshe Rabbeinu ary izao ny fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital, dia tsy mila jerena, mila tandremana ny fahadiovana indrindrandrindra rehefa miresaka nida, fadim-bolana. Afilo bechol mine kirova klal. Na dia ny fanatonana, tsy mikasika io izy, izy tsy miteny hoe mikasika ny olona anankiray fadim-bolana, vehivavy anankiray fadim-bolana, fa karov, manakaiky, eo akaikinao fotsiny izy ilay olona dia efa mandoto anao, mandoto an'ilay olona efa dingana hasida io. Tsy hoe hasida irery fa ny tena marina, io zany tena tandreman'ny olona rehefa hiditra amin'ny dingana ara-panahy antsoina hoe hasida ilay olona. Ny tokony tsy manakaiky akory hozy izy aza ny olona anankiray misy nida. Inona moa no atao hoe nida? Ary ny fantatsika nida no antsoina hoe fadim-bolana. Ny fadim-bolana mitondra loto
ara-panahy. Tsy hita maso le izy nefa le loto tena manimba. Io zany ny tena hoe raha ohatra hoe izy olona anankiray tratran'io tsy afaka miakatra izy amin'ny dingana antsoina hoe chaside. Raha ohatra ka misy vehivavy anankiray eo anatrehan'le olona antsoina hoe chaside, tonga de hitany, fantany hoe ty olona ty amin'ny fadimbolana, tsy midika hoe ratsy, tsy midika hoe manohy, tsy izay fa izy no miaro ny tenany fa tsy hoe le olona manino fa izy no miaro ny tenany hoe aleo za tsy miresaka aminy, asiako elanelany 4 amotte na amotte efatra misy ataontsika hoe 2 metatra. 2 metatra reo efa nianarantsika fa misy kôdy eo ambadika an'izay. Tsy vitan'izay ny zavatra ohatra hoe toerana anankiray nipetrahany tsy azo ipetrahana intsony. Ny vera sy ny vilia sy ny sisa, ireny lalàna rehetrarehetra mikasika ny antsoina hoe fadimbolana ho an'ny vehivavy zany tsy hoe tonga fahatany hoe hanambaniana ny vehivavy sanatrian'izany, tsy izay mihitsy le hevitra ao anatiny fahitany, fa ny tanjon'ireo hahami, ny tanjon'ny Hachem satria Hachem nametraka an'ireo lalàna ireo hitazomana ny vahoakany Israel ho masina, hitazona an'ilay hasina azahoany manohy ny asan'ny Hachem. Zay le izy ao anatin'ilay fadimbolana misy ny antsoina hoe tomaty-maître na ny loton'ny fahafatesany. Ka zay no mila ampianarina ny vehivavy de ny ankizivavy ary de ny mbola kely de ampianarina anazy hoe zao ny lalàna aloha de tandremana izy fa rehefa amin'ny manaraka any aoriana any hazavana hoe fa maninona satria io no zavatra tokony faran'izay tandremantsika ary io fa misy fomban'ireo ray aman-dreny tany aloha tena marina fa taty aoriana very le zavatra, very io tandremana amin'ny antsoina hoe nida io satria io mihitsy no nitondrahany noentin'ireo firenen-kafa niditra teto Madagasikara, zany resaka eto Madagasikara satria zay no fantatsika, zay no iainantsika, hanimbana ny hasina. Rehefa tsy rehefa zao za mametraka fanontaniana hoe inona ke zao ny afaka ataontsika hoe fampianarana fahendrena farany tadidintsika mikasika ny antsoina an'izany hoe fadimbolana teo amin'ny sehatrin'ny ataontsika hoe ny fahendrena malagasy. Vitsina ny zavatra fantatsika afa-tsy n'ilay zavatra hainy be sy ny maro hoe ny toerana anankiray ataontsika hoe lapan'ny mpanjaka, ny trano mena sy ny sisa sy ny sisa, trano na toerana misy hasina, rehefa miteny ny mpiandry an'ireo toerana ireo hoe ny vehivavy misy fadimbolana tsy mahazo miditra, zay vao fantatsika hoe ay teto hoe misy an'izay. Tsika ara zao mety tsy manaiky an'izay hoe inona koa misy an'izany fa maninona hoe ny vehivavy maloto sy ny sisa efa misy ady ohatran'izany nefa zany zavatra zany matoa mipetraka, misy lalàna tao, misy fomba tao anatin'izay hoe matoa misy fady ny toerana anankiray amin'ny hoe fadimbolana satria hitazomana an'ilay sy hitandremana an'ilay hasin'ilay toerana. Io fadimbolana io zany no very ny lalàna eraky ny tokantrano satria io tena marina tokony tazomina eraky ny ao anatin'ny tokantranon'ny malagasy rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany. Fa tsy hoe rehefa andeha ho any amin'ny lapan'ny tanàna fotsiny, lapan'ny mpanjaka. Tamin'izany fotoana izany tandremana tsara rehefa tonga ny fadimbolana, ny tena marina tokony misy toerana natokana ho an'ny vehivavy, misy ho an'ny vehivavy zay misy fadimbolana, mandeha any amin'ny toerana io ny vehivavy misy fadimbolana tamin'izany fotoana izany averiko ihany. Fa antsika moa zany zao efa very zany ary raha vao miresaka an'izay dia sao dia averina fa hoe mpanambany vehivavy na sy ny sisa sy tsy izay mihitsy le izy. Fa tany amin'ny toerana io ny vehivavy tsy mahazo mahandro ny tena marina, tsy mahandro sakafo fa ny olona avy aty ivelany izay madio no mitondra ny sakafo hohanina. Ny vehivavy amin'izay fotoana izay matory ihany miaraka amin'ny vehivavy hafa misy fadimbolana sy mandritra ny andro ny raha mivoaka any izy. Vita iny dia misy fifandrasana 7 andro. Ka aorian'ny 7 andro iny rehefa hita fa mbola efa tsisy intsony ny rà, tsy milasaka intsony, zay vao mandeha mahandro amin'ny rano. Mikve hoy izy tsika. Dia vita iny zay vao afaka miverina ao anatin'ny tokantranon'ilay vehivavy. Aiza nefa isika amin'izao fotoana izao mikasika an'izay satria zay hozy izy no mahatonga ny averiko ihany le mahatonga an'ilay loto. Tokony madio hozy izy ianareo ny miaramila izay mitondra ny adiny Hachem hakana ny tany Israel. Tokony madio ianareo eo anatrehan'ny Hachem ary eo anatrehan'ny Israel. Aiza Hachem mamerina an'izay
Zava-dehibe fa le satria ilainy satria mila fantarina fa reo anisan'le zavatra manimba ny hasina. Eo ny fanimbazimbanany anarana chaîne tonga de manaraka an'izay ny fandotona mikasika ny nida. Ary zay mahatonga koa hoe rehefa misy rà ny vehivavy tsy azo kasiana intsony, tsy mahazo sanatria zany misy firaisana ny lasy vavy hoe vao vita ny nida nefa tsisy nique, efa zava-doza zany, efa nanimba ny hasin'ilay lehilahy le zavatra. Satria am'zay zany anisan'ny zavatra mila tandremana be, mila averina be satria lalàna moa ho avy foana miaraka mikasika an'izay fa eto hitantsika fa ho an'ny olona anankiray izay mitrandraka an'izany dingana zany raha tsy mahalala tsy mahalala tsy manaja ny antsoina hoe nida hoe lalàna amin'ny antsoina hoe fifadiana tsy hoe fifadiana fa amin'ny lalàna antsoina hoe fitandremana amin'ny lotony antsoina hoe nida na fadimbolana de na vonona ohatrany ahoana ary le olona fa rehefa tratran'izay loto zay tsy afaka miakatra amin'ny dingana ara-panahy. Eo izy izy. فيلم بيقول مني شميرات حشبات بيقول prêtagnotaire بيقول amizvody de ny fady manaraka zay tokony tandremana aorianany manaraka ny antsoina hoe loton'ny nida zay izy ny fitandremana ny sabata ao amin'ny atsipiriany, lalàna rehetra rehetra amin'ny atsipiriany. Io izy zany tokony tandremana indrindra ny eo noho ny mitsivà rehetra rehetra hafa. Ohatra atsika misy mitsivà antsoina hoe tsy teny hoe bridge mila satria bridge mila mbola ataontsika hoe mitsivà ataontsika hoe mifandray foana izy amin'ny sambata tena marina fa raha hoe mitsivà ny matsa, misy ny mitsivà ny matsa marina fa eo anatrehan'ny fanamboarana ny matsa, ny lalàna rehetra amatsoina matsa na le mofony mahanitra ny fanajana ny mitsivàn'ny ny sabata mbola avo be. De izy ve شميرة شبات نكون حابة السهر بتقليد ميكول شيخو شيكول حلاب vadam. De manaraka an'izay izy rehefa avy mitandrina ny antsoina hoe sabata tandremana koa ny tsy ny fomba fisakafoanana am'zay zao miditra amin'ny sakafontsika zao. Ny tendon tsy azo hohanina. Izy teo ireo hena izay tsy azo hohanina. Vetivety, de ny ronono relève eto tsy ronono fa ny tavokena tsy azo hohanina, regny koa zany tandremana zavatra rehetra hohanina ary ny rà tsy azo hohanina. Reo rehetrarehetra reo izy anisan'ny mandoto, manimba ny hasina ao anatin'ny olona iray. Reo rehetrarehetra koa zany tandremana. Vita ny fitandremana ny tandremana zany ny anarana chaîne, tandremana ny loto indrindrandrindra mikasika ny nida, tandremana ny sabata, de manaraka an'izay tandremana ny zavatra hohanina, zavatra fady rehetrarehetra zay tokony tsy hohanina, ny tendon, ny cartilage sy ny sisa reny, ny rà, ny tavokena. Nicole Minet Kerry afilo be honest ary ny fahadimy anatin'izay ny fandraraha-poana ny tsiron'aina, Kerry na Zera Levatala. Na de mivoaka hozy izy ny tsiron'aina fa tsy fanahiniana. Na de zay hozy izy io koa izy manimba ny hasina, manimba ny hasina tsy azahoan'olona anankiray hiakatra amin'ilay dingana antsoina hoe khasida. Nicole Minet لو يجتمعش بشموت هكودش كلال و de يجتمعش بتاجي خلف. De tandremana koa izy ny fampiasam-poana ny anarana Shem, misy anarana Shem, misy anarana anjely, misy anarana zavatra ohatran'ireny ampiasaina anaovana zavatra, anaovana asa. Tsy azo atao reny hozy izy amin'ity dingana ity. Reny satria manaraka mety misy zavatra mbola
ligne de resaka an'zay fa eto aloha voalohany izy miteny hoe reo zavatra reo tsy azo atao, mampiasa ny anarana ishtamesh beshemot hakodesh, ny anarana masina, anarana zay natokana. So de sanatrin'izany manonona zavatra masina, zavatra natokana eto amin'ny tontolo feno loto. Iny tontolo feno loto manomboka ao anatintsika. Zay ny condition teneniny eto ny tena marina raha ohatra ka tena misy olona mianatra tsara. Raha ohatra ka le olona hozy izy mbola anatin'ny midot raot, ny olona mbola misy toetra ratsy, ny olona mbola misy zay midot raot, nefa ampiasa anarana masina, mampidina io anarana masina ao anatiny izy tonga de manana alalana le anarana na le anjely zay notonony manohitra azy ary sanatrin'izany maka ny ainy satria nampidina ny zavatra masina tamin'ny tontolo maloto. Iny tontolo maloto voalohany indrindra ny vatany, faharoa tontolo manodidina azy maloto de manjary mandoto zavatra masina, zany hoe zavatra fady. Shalom. Zay izy de zavatra anankiray koa izy mila tandremana be mba azahoan'olona anankiray hiakatra midingana tsy hoe chassid ou mevaze talmide chacham, ny olona tsy miraharaha na manimbazimba ny mpampianatra, talmide chacham. Fa ahoana? Satria ny talmide chacham moa izy tsy izany tena zay rahabe ny Khona Benakane ao anatin'ny Sefera Plia, Sefera Kane azafady, misy lalàna anankiray mikasika ny antsoina hoe fitandremana ny mpampianatra, talmide chacham, ary misy lalàna anankiray mampiteny milaza ohatran'izao. Tandremo izy no mampianatra lalàna anankiray eo masony mpampianatra ao. Satria hanatrin'izany izy raha ohatra ka misy olona anankiray manao an'izay zavatra zay mitondra tonga de chayav mita hozy izy ny lalàna. Chayav mita zany mendrika an'io ho vonoina. Le mpianatra zay tsy nanaja, le mpianatra zay nampianatra, nasaina mpianatra lalàna anankiray eo anatrehan'ny raviny na eo anatrehan'ny olona anankiray antsoina hoe talmide chacham. Zay mahatonga ny hoe io koa ao anatin'izay dingana zay, raha olona anankiray te hiakatra dingana ara-panahy nefa tsy mahavita manaja an'ilay talmide chacham, le olon-kendry mpampianatra, mpianatra sady mpampianatra, tsy afaka miakatra izy, tsy afaka mivoatra amin'ny dingana ara-panahy. Ki nikra apikoros, ary tsy vitan'izay hozy izy fiantsonan'izany mpianatra zany hozy izy apikoros. Apikoros zany olona sanatrin'izany olona mandaha ny Torah, olona mandaha ny famarinan'ny Torah. Miteny hoe ty Torah ty lainga. Mitovy amin'izay dingana zay izy zany dingan'ilay olona manimbazimba, manintsy ny mampianatra. Ino moa dikany hoe mampianatra lalàna anankiray ao anatrehan'ny mpampianatra. Miteny hoe ty lalàna ty ohatran'izao, fa tsy ohatran'ilay ampianaran'ilay mpampianatra. Zay koa anisan'ny zavatra fa maninona izy tafiditra anatin'ity dingana ity satria Hashem nanome lalàna, mety tsy takatry ny saintsika izy fa tsy afaka tsy mahazo atao mihitsy, tsy azon'ny Israel atao mihitsy ny teny hoe eny izay ny tenenin'ny Moshe, eny izay ny tenenin'ny Moshe azony tany amin'ny Ar Sinai, fa zao nazahoako azy, zao ny tokony ho izy. Zay zavatra zay no mitondra ny rébellion, te mirebelle amin'ny fampianaran'ny Hashem. Zay nita tao anatin'ny machloketina le fiadikevitra nataon'ny Korah miaraka tamin'ny Moshe Rabbeinu. Zavatra rehetra notenenin'ny Korah marina daholo eo anatrehany halakha. Raha ohatra ka misy machlokety, misy hevitra fiadikevitra hoe raha ohatra ka zay ny fampianarana tokony zao ny izy hozy izy Korah, de marina mihitsy ny teneniny. Ka zay no tonga ny Moshe niteny hoe eny marina zay ary aloha ary hozy izy satria izao koa ny zavatra tena nangatan'ny Korah hoe za aloha voalohany indrindra hozy izy no matony ny Aharon, tokony za no lamato tao amin'ny fanakavian'ny Levi, tokony za hozy izy Korah no eo amin'ny toeran'ny Aharon. Maninona izy indray no nasianao miaraka aminao satria nareo hozy izy ohatran'ny hoe mifanampy satria tsy hoe raha anadanao izy tsy de nampianao. Marina zay de amin'ny endrika ny halakha koa izy miresaka mikasika ny Techelet,
le loko mainty manga mainty moa ataontsika manga aloha izy am'zao fa de mbô de misy hoe loko manga mitsititsity zay tokony atao amin'ny lamba sy ny sisa sy ny mezozah sy ny rehetrarehetra. Hoe marque roquette regny marina daholo ny zavatra teneniny. Zay zavatra zay zany hoe le mpianatra ozy izy miteny mpianatra halakà na de marina ozy izy le zavatra teneniny fa eo anatrehan'le mpampianatra tsy azo atao zay satria sanatrian'izany misokatra ny tany de hohanin'le tany le kôraha le mpianatra. De zay no tenenin'i Moshe hoe eny ary marina ny teninao fa andao ary izy aleo Hachem no mitsara zany. Marina zavatra teneninao nefa zao Aharon miaraka amiko. Marina ny halakà teneninao fa zao ny fampianarana nataoko. De andao ary jerijery antsika eo anatrehan'i Hachem de hitantsika hoe iza amitsika roa no voafidin'i Hachem na tsy hoe voafidy na nosafidian'i Hachem am'zay fotoana zay. De hitantsika amy tantara fa Moshe na de ataontsika hoe marina ny fampianaran'i Kôraha fa Kôraha Moshe azafady tsy naninona. Kôraha nohaniny tany, nisokatra ny tany ary lasaka tany daholo zay zay niaraka taminy sy Kôraha. Zay zany mahatonga ny koa hoe eto ny fanajana ny mpianatra Torah, mpampianatra. De tohizana ihany nikra apikoros satria zay izy natsonga hoe olona io izy natsonga hoe mpandany Torah apikoros. Tahakan'izay mihitsy satria tena mandany fampianaran'i Moshe, mandany fampianaran'i Hachem satria niteny hoe zao no tokony hoe zao ny halakà. Ezatra Hachem. ומכל מיני מסירות ומלשינות לגויים. ומכל מיני מסירות ומלשינות לגויים. Vetivety alona andikansika ity amin'ny teny fotsiny azafady. De izao koa izy raha déclin vital ao anatin'izay lalàna négatif na lalàna fady zay tokony tsy dikaina ny ataontsika hoe fitondrana hevitra ratsy amin'ny olona anankiray na amin'ny firenena anankiray indrindra ozy izy ny goïm, fanaratsiana goïm. Raha ohatra ka io fotsiny no raisina be dia be ny dikan'izay ny olona ao anatin'ny antsoina hoe Israel amin'izao fotoana tsy afaka mihintsy ny hiakatra midingana ataontsika hoe chassid. Raha ohatra ka manaraka ny fampianaran'ny Rabbi Chaim Vital satria amin'izao fotoana ataontsika hoe ankamaroany zanak'Israel ankamaroan'ny olona antsoina hoe Israel na jiosy dia nametraka ny tenantsika antsika hoe amin'ny afo satria vahoaka voafidy, vahoaka manaraka ny sitrapon'ilay avo indrindra, vahoaka ohatran'izao manana ny tany, manana ny rariny, manana ny hitsiny sy sisa. Baruch Hashem fa miaraka amin'izay hevitra zay dikan'izay ny vahoaka ny hafa firenena ambany, ny hafa firenena manao ratsy ny hafa firenena no ratsy fa tsika ny tsara. Izay endrika ohatran'izay ary fanimbazimbana ny goïm. Zany ozy izy anisan'ny zavatra tokony tandremana. Olona antsoina hoe chassid tsy hanimbazimba mihitsy na ny mandeha ara ny goïm. Zay izy satria ary manaratsy anao izy izy olona na mitondra lainga eo amin'ny ataontsika hoe ny anaran'ny olona anankiray na anaran'ny vahoaka anankiray. Zany ozy izy indrindra indrindra eo anatrehan'ny goïm tsy azo atao. Averiko ihany tsy izany tenan'izay io miaraka vakitsika tsy azo atao ny manaratsy indrindra indrindra manaratsy ny hafa firenena goïm. Ezatra Hashem. De ואחריהם הלווים
Hamokimo chez vous a Hashem yitbarach ואפילו באמת או שבועת שווה בכל מיני שבועה מכל מיני מאכלות אסורות. De ny fitandremana koa izy amy resaka antsoina hoe voady. Mitazona voady nefa tsy tanterahana. Miteny zavatra anankiray nefa tsy tanterahana. Manao voady zany. De indrindrandrindra raha ohatra hoe manao voady ary miantso na manonona ny anarana Hashem zay ny zavatra zay tandremana tsara. Miteny tsika tanterahana le izy fa raha tsy tanteraka zay tonga de mitondra mampakarety manjary tapaka eo amin'ny fivondronan'ny Israelita ilay fanan'ny olona zay nanao an'izay hoe voady zay sady nanonona ny anarana Hashem, zava-doza be zany. De de ny zavatra tokony atao koa raha ohatra ka misy mikasika ny sakafo chez vous mahakaraoty ary indrindrandrindra ozy izy zavatra farany tandremana indrindra ato anatin'ny fidingana ty ozy izy am'zay zany ny fihinanana zavatra fady. Ny zavatra fady raha ohatra zany ny tena marina reto zavatra nianarantsika rehetrarehetra reto no simba no simbaina de rehefa simba reo tsy hisy intsony ny hasina. Raisitsika tsirairay ny teboka reny aveo ihany afaka verenana fa raha ohatra ka jerentsika eo amin'ny sehatra na amin'ny lafiny malagasy fa maninona ny fomba malagasy very ny hasina simba. Jerentsika reo teboka rehetrarehetra reo fa reo rehetrarehetra reo no simba nitsombaina tsy kelikely manomboka aty amin'iny famoahana ny fady antsoina hoe fihinanana sakafo tsy azo hoanina, fihinanana sakafo maloto. Tonga ny missionnaire miaraka amin'le vaovao mafaly ozy izy mampianatra aloha zany fa ny fombanareo ozy izy ratsy, anareo fombanareo mpanompo ratsy ary tsy vitan'izay efa nareo ozy izy hoavitra raha mino an'ity mino ny finoana hoentina ho anareo ary izy ozy izy tonga efa nifoarana tsisy intsony ny lalàna, tsisy intsony ny ota sy fady fa ataovy daholo fa efa afitra zany fanahy. Inona dikan'izay? Sokafana daholo ny fady, soafana daholo ireo fady zay tokony tandremana tazomana ny antsoina hoe hasina. Zay mahatonga ny hoe midina ny hasina satria manomboka amin'ny zavatra voalohany ozy izy sakafo. Afaka hoaninao ny sakafo fady, hoaninao kisoa fa tsisy olana intsony satria efa afitra ny fanahinao, tsy hany intsony tsika zao. Ny dikan'izay midina ny hasina. Tsy vitan'izay ny resaka tsika teo any amin'ny averina zany tena marina aloha averina kely. Ny fanaovana voady ny tamin'izany fotoana zany ny teny misy lanjany, ny teny masina. Ny mahamasina ny teny anankiray satria rehefa miteny zavatra iray mivoaka amin'ny vava de tanterahana. Ny zavatra mitenenina de mitovy amin'ny zavatra ho atao. Ny zavatra mieritriretina de tonga mitovy amin'ilay zavatra tenenina. Zany no antsoina hoe iasara na olona mahitsy. Misy lanjany ny teny tamin'izany fotoana zany ka inona no entina koa ilay lela mizara roa. Miteny an'izao nefa ny zavatra tanterahana hafa. Miteny an'izao nefa ny hevitra ao ambadika hafa. Zay no mahatonga ny hoe mitady ny missionnaire ny tany aloha tany ny mpanjanaka ny karazana olona, karazana foko zay manana an'izany, efa manana an'izany antsointsika hoe toetra zany. De izy no entina satria iny no lalana azahoana hanimbanany rehetrarehetra. Tohizana ihany, efa potika zany ny hasina satria mihinan kinapaona. De fanimbazimbanana iny mpianatra, ny mpampianatra azafady. Iza ny mpampianatra? Ireo olon-dehibe, ireo olon-kendry, ireo tangalamena ozy izy ny any amin'ny faritany hafa. Ireo olon-dehibe, ireo zay reny mpitandrina ny fomba, ireo mpitandrina ny fahendrena sy ny hasina.
reo mampianatra. Reo miteny hoe aza atao zao, tsy mety satria manjary simba ny hasina. Reo no nampianatra antsika nitondra ny fomba sy ny fady sy ny fahendrena. De am'izao fotoana iza zao no mihena an'ireo? Tsisy tsony na ny ray. Tsy misy tsony. Fa ny olona manam-bola zao no henoina. Le olona manana an'le fomba firesaka mibilambilana hoe ohatran'izay moa zany ny politika, izay ny antsoina hoe repoblika. Ny repoblika hoe ataoko zao fa fidio za rehefa tonga eo amin'ny toerana am'zay ny paosiko no fenoina. Fa eo anareo mampiasa tatra fa zay le izy. Tsombana zany ny mpampianatra, tsombana ireo talmid khacham, le mpianatra zay feno fahendrena. Miteny zavatra izy de inona no ataontsika? Tsy izy zany fa nareo efa olona miaina amin'ny tontolo efa ataontsika hoe tsy mivoatra, tsy moderne. Simba, voazimbazimba ny mpampianatra, tsy henoina. Tohizana koa zay, talmid khacham, hiakatra kely tsika verina zany tsika. De simba iny zavatra iny, simba le olona mpampianatra zany tsy henoina intsony. De inona koa? Ty misy anankiray, ishtamesh be shemot akedoshot, manjary mampiasa anarana masina. Inona no ataontsika moa am'izao fotoana? Manantona ataontsika hoe mpimaso izy tsika satria misy olana eo amin'ny fiainana. De mpimasy manome antsika fomba ataontsika hoe vahaolana am'le zavatra. Tsisy olana le izy, fa nefa le zavatra manimba. Fa maninona izy manimba? Satria ny tena marina tamin'izany fotoana zany ohatra ka misy olana eo amin'ny olona anankiray, ny olona antsoina hoe mpitsabo. Mitsabo izy tsy maintsy mitsabo anao aloha izy ara-panahy, manampy anao izy hanova ny toetranao satria ny toetra midot any amin'ny fanahy mihitsy no marary. De ny mpitsabo izy ara-panahy. Rehefa mitsabo ara-panahy zany satria ny fanahy nandeha tamin'ny lalana tokony tsy naleha de tsy maintsy asaina izy miverina, asaina izy mody, manome fanafody. Manampy antsika ho ody, teshovah, zay izy amin'ny teny hebreo. Miverena le fanahy, miverina le fanahy de zay vao amena an'ireo fanafody fanampiny eo amin'ny sehatra ara-batana. Fa ny voalohany aloha mila zany hoe fampianarana, fitaizana, mitaizana le olona mba ho hendry. Zay vao miakatra am'zay. Ka zay le izy, tsika zao tsy mila an'izay intsony fa mila mampiasa anarana, mila mampiasa an'le fanafody. Ty misy fanafody misy an'izao mitondra harena. Tsy mandeha nivarotrako, manome fanafody ohatran'izay am'zay mandeha tsara ny varotra. Tsy eo intsony le fampianarana amin'ny fahendrena hoe ilainao ve ataonao inona le fanafody amin'ny varotra ve ka io varotra le zavatra varotanao io ho ampiasainao azahoanao vola be de ideraderanao amin'ny Facebook fa hoe jereo fa za manam-bola, jereo fa za manana an'izao ve, sa anampianao ankohonanao aloha voalohany indrindra de efa mbola misy ny vola Baruch Hashem manampy ny be sy ny maro. Sa zay sy ny sisa zany rehetrarehetra zany nampidirina daholo anatin'ny saina hoe afaka ampiasainareo ihany anie ty zavatra ty fa ataovy amin'ny fa aza mieritreritra hoe ahitsio ny toetrantsika, ahitsio ny toetranareo mba ho olo-kendry. Am'izay mampiasa an'le izy ampahendrena. Very koa zay, potika ihany ny hasina. Ny koa de verina ihany izy teo fihinanana ny zavatra tsy azo hoanina intsony. Zao afaka rehefa mamono biby tsy asorina intsony ny rà. Tonga de mihinana anatin'ny rà. Ny tapokena, zavatra faran'izay tsara moa zany, hoanina le izy. Nefa zavatra fady, sy ny sisa. Ny tsoka ao anatin'ireny taolana reny, tsy azo hoanina reny. Nefa izy zao hoanina satria matsiro. Reny rehetrarehetra reny hoy izy fantaro fa mampidina foana. Reo zany mampidina foana ny hasina. Zay mahatonga ny hoe am'izao aiza ny hasin'ny malagasy? Averena. Raha ohatra ka te hiaverina, te manana an'izay hoe faniriana hoe hiverina ny hasin'ny malagasy, alaitsika ty boky mangamanga kely ty de arahana tsikelikely ny ao anatiny hoe inona ny tandremana. Mitazona an'ity za miakatra ny hasina, mitazona an'ity miakatra ny hasina. Anao tohizana ihany. Fa inona zany ny hevitra napetrak'ireo mpanjanaka hanimbanana ny hasina? Reo rehetrarehetra reo. Inona koa izy teo? Ny koa hoe shmichat shabat bekol pratam beyoter mikol amitzvot. Io koa tao anatin'ny fomba malagasy misy ny antsoina hoe andro tsy fiasana, andro tsy fiasan'ny tany, sy ny sisa.
feno reny ny antsoina hoe sabata satria efa tsy miasa anao zay mihitsy ny antsoina hoe sabata na ny andro fialan-tsasatra moa zany ohatra ka adikiko izy fa tsy zay mihitsy ny hevitra ao anatiny fialan-tsasatra hoe tsy miasa iza zao no mitandrina an'izany satria mitehana verina ihany efa tenenina hoe ny fombantsika ny fombanareo ratsy fombanareo mpanompo-tsampy fa tiany ho izy na kristianisma io na islamo na judaisma am'izao ary mbola misy mbola tafiditra anatin'izay efa miteny hoe tiany ho izy fa ny anareo ratsy efa zava-doza zay satria simba ihany le hasina tsy manaja intsony zany le sabata nefa inona ny teneny eto ny fitandremana ny sabata hozy izy no tokony tandremana indrindra mihoatra noho ny fady rehetrarehetra na ny didy rehetrarehetra napetraka ka raha ohatra ka tiany mpanjanaka ny hanimba ny hasina dia jereo le andro tsy esanareo le sabatanareo iny mihitsy ny dikany tsisy olona intsony manaja ny sabata amin'izao fotoana raha miresaka atria sabata ny jiosy ihany manao an'izany na ny tsy haiko angamba ny anglikana zany pentekotista tsy haiko intsony izy anie mananja sabata mba misy an'izay ambin'izay kely zay fa tsy eo intsony le fomba taloha potika dia tohizina ihany misy mihatry sabata dia eo miverina antsika amin'izay teo hoe ankatova ahita nida ariana ny zava-doza indrindra zay tafiditra tsy hoe anisan'ny zava-doza tafiditra teo amin'ny fomba ny fanimbanana antsoina hoe fitandremana ny fadim-bolana veriko ihany fa io no fototra ny loto indrindra eto misy eo amin'ny sehatra Madagasikara tsy Madagasikara rehetra fa Afrika misy nefa fomba misy foko ao Afrika mbola mitandrina an'ireto dingana avo be amin'ny resaka antsoina hoe fadim-bolana fa tsika raha veriko ihany raha manontany tsika izao inona moa zany ny fadim-bolana tamin'izany fotoana tamin'izany andron'ireo olon-kendry talohan'ireo mpanjanaka tony ohatriny ahoana ny fitandremana an'izany izy ny afaka mamaly ankoatran'ny hoe ny lapan'ny mpanjaka no tsy azo iakaran'ny vehivavy fadim-bolana fa ny any an-tokantrano fa maninona ny adiny fa maninona tsy hisy intsony izany zavatra zany fa maninona tsy hisy intsony hoe fahazarana rehefa vita ny fadim-bolana misy fiandrasana misy fotoana aorianan'le rehefa mitsahatra ny rà dia zay vao mandeha misasa mandro zay vao afaka miverina dia mandritra an'izay fotoana izay tsy misakafo tsy mifanerasera amin'ny olona ataontsika hoe tsy manana an'izay fadim-bolana zay zany rehetrarehetra zany simba satria naverina tena potehina iny mihitsy ny tena nasolotra ny hoe sanatrian'izany ny fafana tao anatin'ny ati-dohan'ny malagasy hoe misy an'izany lalàna zany izay no mahatonga hoe tena hoe io anisan'ny zavatra faran'izay avo indrindra tamin'izany fotoana izany fa io no tazan'ireo mpanjanaka dia io no potehina ary tsisy intsony iza amin'izao iza zao no tandrina an'izany fahadiovana ary amin'ny antsoina hoe fitandremana ny antsoina hoe fadim-bolana zany na misy ary ny fadim-bolana ndao hahandro sakafo na misy ary ny fadim-bolana zay toerana nipetrahako tsy rarahiko hoe iza koa zany mipetraka eo fa za zany fa maloto dia maloto izay dia hoan'izay mahay izay tsy mahay inona moa nefa zany rehetrarehetra zany no manimba ny hasina na eo amin'ny tokantrano tokony hoe rehefa farafakena ohatra hoe tsisy an'ilay toerana andehanan'ilay vehivavy misy fadim-bolana dia mila tandremana tsara ny lalana rehetrarehetra aleny hoe eto manomboka efa tonga ny fadim-bolana tsy alehako intsony iny tsy alehako fa hoe eto ny lalako dia tenenina ny mpiray trano hoe aza makeo ty ny toerako tsy miova eo intsony sy ny sisa sy ny sisa ezaka Shem dia ny farany moa zany nefa nimbazimbana ny anarana Shem Hilula Shem zany zavatra zany koa iza moa zao no le anarana zanahary niraisin'ny mpino amin'ny finoana hafa za tsy miteny hoe izy tsy hoe tsy fiadivana amin'ny finoana hafa eto averiko ihany fa miresaka amin'ny zava-nitranga ara-tantara afaka verifiana ny zavatra tenenina ary miankina amin'ny fampianaran'ny olon-kendry antsoina hoe Robert Vital anatin'ny Sary Kedosha hoe inona antsoina hoe Kedosha hasina ahoana ny fanimbana an'izay ireo rehetrarehetra ireo dia nefa izay no taratra izay no hita amin'izao fotoana ezaka Shem zay rehetrarehetra zay zany amin'ilay lalàna na ilay dingana antsoina hoe mitzvah lota ase satria ireny no mitzvah lota ase na ny fady no mitandrina mitazona ny hasina mitandrina ny kedota shalom 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 Fabiane Maio shalom shalom tsy fantatro na miteny gasy na miteny vazaha. Je ne sais pas si vous parlez français ou vous parlez malgache, mais le cours est en malgache. Ny fampianarana amin'ny teny gasy. Mais si vous parlez français, il y aura d'autres cours sur
le grand rabbinat d'Afrique, Bezat Hachem, mais ce sera une autre fois, Bezat Hachem. Mais comme d'habitude, bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous parlez le français encore une fois, vous parlez le malgache, mais bienvenue. Bezat Hachem. Et zay le izy de io zany no tandremana tsara indrindra ho an'le olona antsoina hoe izay te hiakatra amin'le dingana antsoina hoe hasidy na olona mpanao asa soa. De tohizantsika izy a afaka mbola tohizana kely satria mbola misy fotoana zao Baruch Hashem ny amin'le dingana fa efatra BQ mitzvot AC fanatanterahana ny ireo mitzva na ireo didy zay tokony ho tanterahana na ny fomba. Teo ny fitandremana ny fady, zao indray ny fanatanterahana ny fomba. De hoy izy BQ mitzvot AC tzitzit tfilin בקריאת שמע פעמים בכל יום, כיבוד שבת בכל הפרטים, לימול הבן, גמילות חסדים וביקור חולים והכנסת אורחים, ואהבת שלום, תפילת 18 בתכלית הכוונה ובשמחה, מזכה לחייביה מסעה ומתן באמונה, דקה מתן בסתר כביעות עיתים לתורה יומם ולילה כנגד כולם. Reto izy zany ny zavatra tokony tanterahana, reto ny fomba, reto ny zavatra tokony atao raha ohatra ka te hiakatra ary te hiaina amin'izany antsoina hoe dingana hasida zany. Voalohany indrindra ny lahy, tsy ny teny izy lahy na vavy ataontsika hoe lehilahy, tsitsity. Ny tsitsity tokony ananana, tokony mipetaka amin'ny olona antsoina hoe Israel. Ny tsitsity mipetraka amin'ny akanjo rehefa misy zoro efatra ny akanjo, atao hoe zoro coin anankiefatra, zoro efatra angambany ataontsika zay izy. Raha vao misy coin efatra zao zany Baruch Hashem, misy fanontaniana kely eto. Raha ohatra ka tsy misy olona afaka mandrehitra jiro sabata afa-tsy ilay olona nida ve dia afaka mandrehitra ihany. Shalom shalom. Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana. Raha ohatra ka ilay vehivavy amin'izay fotoana izay nida dia ny lehilahy mampirehitra azy. Bezat Hashem, mila mahafantatra an'izay lalàna zay zany tena marina hoe ohatrany ahoana fampirehetrana ny shabat, ny labozia, ny shabat. Dia ny fataoko ohatra hoe nida le vehivavy miteny izy dia afaka mampirehitra izy fa ho anazy fa tsy le ataontsika hoe ao anatin'ny efitra misy azy mampirehitra ny labozia fa miverina izy ny fampirehetana ny labozia ny shabat amin'ny tokantrano rehetrarehetra raha ohatra ka misy vehivavy hafa madio izy no mampirehitra azy. Raha ohatra ka tsisy mihitsy dia ny raim-pianakaviana, loham-pianakaviana no mampirehitra azy. Fa misy zavatra ho jereko kely afaka manoratra amiko amin'ny messenger dia misy zavatra ho ampiko kely amin'izay information izay dia Bezat Hashem any. Fa raha afaka manoratra amiko dia amin'izay fantatro aty masy eto amin'ny YouTube misy ohatra hoe Rabbi izy moa Fabien azafady zay vao fantatro tonga soa izy moa Rabbi adiniko izy azafady mialatsiny fa fantatro izy zao izy ianao Bezat Hashem. Manorata andazy fa tsy fantako vety amin'izay fanontaniana izay fa misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Ny tena marina natoa masy za misy mieritreritra kely misy an'ilay fampianaran'ny Ben Israël mikasika ny antsoina hoe ny afo izy tahor foana na madio foana. Dia misy any fampianarana izy akol yotsemina tame ny zavatra rehetra mivoaka amin'ny loto izy maloto. Nefa kosa izy akol yotsemina tahor ny zavatra rehetra mivoaka amin'ny madio izy madio foana. Dia teo Ben Israël nametraka ny fampianarana antsoina hoe afo, ny afo izy
tahôro foana na inona nataonao aminy tsy maloto mihitsy izy. De am'zay fotoana zay afaka mandray fanontaniana hoe na de nidavy izy zany le vehivavy afaka mampirehitra lavitra fa misy zavatra kely tiako verifiena kely de alefako aminao message amin'ny messenger ny valin'izay fa mankasitraka toda. De misy vavoloana am'izay hozy izy zany tokony arahana tsitsita resantsika teo tokony apetaka reo natsoina hoe frange tsitsita le ohatran'ny ino zany mety misy an'zay eto mahatsapoko asika eto ho an'izay mety tsy mahafantatra azy fa ho an'izay mahafantatra azy eto natsoina hoe tsitsita misy ohatran'ny hoe tady zay fatorana amin'ny zoro efatra ny akanjo fa misy zoro efatra ny akanjo anankiray ka tsika manana akanjo manana zoro efatra izy zay akanjo zay natsoina hoe malabary zany tena marina tokony misy tsitsita fa raha vao tsisy tsitsita nefa ny olona anankiray anatin'ny antsoina hoe Torah efa mandika fady tsy mandika fady tsy manatanteraka ny mitzvah na tsy manatanteraka ny fomba anankiray de zay de efa ota koa zay ny tena marina. De miaraka am'izay ny tefiline fitondrana tefiline isaky ny manao tefila ny shaharita ary ny mikobalim ny mpianatra saoty koa mincha koa fanaovana tefiline. Raha ohatra ka tsy azafady raha ohatra ka tsisy tefiline misy alakha ao anatin'ny fampianaran'ny Ben Ishchai ao anatin'ny shenia na taona faharoa mikasika ny shabat rehefa tonga amin'le vavaka amin'ny shaharita maraina hoe nishmat kol hay any amin'ny fotoana io reny texte rehetra vakitsika reny solony ny tefiline zay tsy anaovana amin'ny shabat. Amin'ny shabat mantsy tsy manao tefiline fa mila amboarina ara-panahy rohaniout ny tefiline de ny antsoina hoe nishmat kol hay io ka hatramin'ny farany iny no manamboatra na hoe iny no solony tefiline de niazon'olona anankiray atao zany satria izy efa misy zay fantatra ilay kavana isaky ny tonga alohan'ny teny hoe ishtabach ho an'izay efa mahay an'izay zavatra zay de mamonina aloha antsoina hoe nishmat kol hay rehefa tsisy tefiline de iny vakina indroa satria misy antsoina hoe tefiline rashi sy tefiline ny rabenotam reny olona reny mila anaovana de averina indroa zany nishmat kol hay de rehefa manao an'izay ny olona anankiray tahaka ny miaraka amin'ny kavana tahaka ny olona manao tefiline. De rekriat shema pa'amim bechol yom de fahatelo mitzvah ny fomba tokony tanterahana manao ny kriat shema indroa isan'andro kriat shema maraina kriat shema al shaharit arvit hoe kevot shabat bechol pratam de fanomezam-boninahitra ny shabata ao amin'ny atsipiriany rehetrarehetra reo lalàna rehetrarehetra zay ao anatin'ny shabat de lamnul haben mitzvah anankiray de tokony tanterahana ozy izy de manatanteraka ny famorana ny zanany lahy dikan'izay ao anatin'ny Torah mila manana zanaka lahy raha ho zanaka vavy tsy hoe ratsy hazy shalom tsy zay fa mbola tsy natanteraka ny lalàna anankiray zay andrasany mitzvah anankiray hoe zany avo be zany hoe manatanteraka ny faneken'ny Avraham zay antsoina hoe brit mila na famorahan-jaza zany koa anisan'ny fomba malagasy dikan'izay mila zanaka lahy de minot chasadim fanatanterahana fanaovana ny asa soa gomen chesed ubiko cholim ary fijerena fitsinjovana ny olona marary ohatra misy olona marary de manantona ny olona io mitondra hafaliana mitondra hery ho an'le olona marary tsy diana le olona zany koa anisan'ny fomba malagasy zay mitondra sakafo mitondra zavatra anampianan'le olona marary. Minot chasadim ve achnasat orechim de ny fandraisana vahiny ao an-trano mampandroso vahiny zany koa averina ihany mbola fomba malagasy tokoa zany hoe rehefa misy olona de mandray azy fandraisam-bahiny zany zava-dehibe zavatra avo be zany mandray vahiny olona anankiray manana merity
mandray vahiny voalohany indrindra satria efa dingana avo misy azy satria ny olona anankiray tsy olona maro tsy ataontsika hoe tsy moramora ny mandray vahiny. Tsy moramora ny mampiditra olona ao an-trano, ao an-tokantranonao amin'ny toerana izay farany atao hoe mpinimy farany ao anatinao satria io tokantranonao io ianao. Dia manokatra ny tranonao ianao ho an'ny be sy ny maro zany dingana ny Avrahama. Avrahama Avinu maha Avrahama maha chesed anatina hoe tsy fiaraha chesed azy satria izy manokatra ny tranony ho an'ny olona hiditra ao anatiny. Zava-dehibe zany olona kôdy ngeza be zany. Fa zany zavatra tsy tokony voalohany indrindra araka ny fantatsika misy fomba, misy fahalalam-pomba amin'izany rehetrarehetra zany. Misy ny efa hoe mandray vahiny, raisina ilay vahiny, sokafana ny varavarana dia tonga daholo izay te hiditra, tsy misafidy ianao iza ny mahazo miditra, iza ny tsy mahazo miditra, izay mihiditra. Fa amin'izay fotoana izay koa sady misy fahalalam-pomba ny fandraisam-bahiny, misy fahalalam-pomba koa rehefa ny tenantsika no antsoina hoe vahiny. Ny zavatra fahalalam-pomba voalohany rehefa handeha hoe nasàny olona anankiray ka hiditra amin'ny tokantrano anankiray, hiditra anatin'ny tontolo anankiray izay nen'ilay olona, izay antsoina hoe privé, iny no antsoina hoe pneumiot. Io tokantrano io tsy nentsika fa nen'ilay olona. Dia voalohany indrindra ny olona nasaina tokony mametraka fanontaniana hoe ohatrohatriny ahoana ny fombanareo, inona ny fombanareo, inona ny fadinareo, azahoanay tandrina an'ilay fombanareo satria zahay nasainareo na zahay ny tonga ho andeha ao aminareo dia izay te hanaja ny fombanareo. Izay no antsoina hoe minhag hamakom na ny fomban'ilay toerana. Izany zavatra faran'izay tsotra azahoana ialana amin'ny ady tsisy dikany. Azahoana ataontsika hoe mba hiainana an'ilay fomba ilay vanim-potoana ifandraisana amin'ilay fandraisana mba hoe milamina hoe ay izao ny fombanay fa manasa anareo miditra, izay no anananay, izao no misy aty aminay dia mankasitraka anareo manaja an'izay. Zany zavatra kely tsy hoe kely fa zava-dehibe azahoana tandremana ny antsoina hoe shalom. Zavatra avo be zany shalom zany. Dia lalàna kely fotsiny izay no zarana fa ao anatin'ny fomba fandraisana vahiny koa be dia be ny lalàna afaka resahana. Origine dia avat shalom tonga dia mitonta ao anatin'izay taorian'izay fitiavana ny shalom, fitiavana ny fihavanana. Ataontsika hoe fihavanana izy eto satria ny fihavanana no zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina. Ka izay zavatra izay nefa mila edivana, miady mba ho azo fihavanana. Nefa izay zavatra izay mila afaka mahay mihavana aman'olona zany ny olona manana fanetren-tena, manetry tena, fantatra fa rehefa mandray olona manana ny toetrany ny olona. Rehefa miditra amin'ny toerana anankiray na hoe nasàna manana koa ny fomban'ilay olona. Dia eo amin'izay hoe iza amin'izy roa ireo no mahay manetry tena. Ny anankiray mandray na dia tsy mitovy amin'ny fombany ary ny olona tonga avy eto ataontsika hoe nampianarina ny hoe izao ny fombanay, izao ny fadinay fa tsy nanaja izy, tsy maninona satria izay hoe manetry tena. Mila miaritra izany satria nanokatra ny varavaranao fa zava-dehibe zay. Avy eo koa ny zava-dehibe zany manokatra varavarana ho an'ny olona zany na mandray vahiny. Fa tsy hajanon'ilay olona ilay fombanao dia mametraka ny fanontaniana zany fa maninona ilay olona tsy afaka manaja ny zavatra satria mety misy fampianarana mety mbola tsy nety nataoko. Izay ilay manetry tena, tsy ilay olona ny diso fa zany no mila manamboatra ny fomba, ny eritreritra koa sy ny fomba fandraisako azy amin'izay manaraka rehefa miverina ilay olona fantany amin'izay ilay zavatra. Faharoa koa nefa izay fanetretena izay koa mila hita taratra amin'ilay vahiny. Miditra za fantatro fa za manana ny fombako fa tonga eto amin'ny toeran'olona za misy fomba hafa dia hajakiko satria za zany nanana nasain'olona miditra amin'ny toerana tsy nenahy dia ataoko tahaka ny toerako ilay izy. Ino hoe toerako satria haiko ny manaja ny toerako ho hajako koa ilay toerana ho alehako. Na dia tsy nenahana izy fa izay zany ny fomba atony dia izay no hajako. Izay zany
Anisan'ny hoe fanetretena koa. Rehefa misy ny fanetretena amin'ny rototo, amin'ny mpanasa sy ny asaina, tonga n'inona? Shalom. Tena hoe ohel shalom. Ny olona tia fihavanana. Ny olona tia fihavanana, ny olona mahay manetry tena. Rehefa tsisy zany ny fihavanana, tonga dia mazava ho azy fa mariky ny antsoina hoe fehibheboana, gava. تفيلات شمونا إسري بتخليط akavana ou be simcha. Fanatanterahana ny Shmona Esre na ireo benediction valo ambin'ny folo izay antsoina hoe Amida. Ireo no vanim-potoana avy indrindra rehefa manao tefila rehefa mivavaka ny zanak'Israel. Shaharit, Mincha, Arvit. Ao anatin'ireo vavaka telo eo misy ny vanim-potoana antsoina hoe Amida. Iny adikany Amida? Joro, mitsangana, mijoro tahaka ny teny gasy rehefa hoe mijoro ny malagasy. Amida. Ireo izy izany tokony atao fa tsy hoe atao ilay zavatra amin'izay dingana izay atao hoe voavaky ilay izy dia vita Baruch Hashem efa zava-dehibe izay. Fa eto izy tsy ampy intsony izany. Mila inona? Bekavana. Izy teo miaraka amin'ny fifantohana. Misy fomba fieritreretana, fifantohana rehefa mananateraka ny izy satria vakiana fotsiny tahaka ny robot. Voalohany indrindra ilay fifantohana voalohany tokony hananana, fantatra ny zavatra tenenina. Inona ny zavatra tenenina amin'ny teny hebreo ilay izy marina fa inona ny tenenina. Zay fifantohana voalohany. Raha tsy eo izay tsy afaka miakatra amin'ireny antsoina hoe yichodim na fitambarana presque hoe endrika ny ananana Shem sy ny sisa sy ny sisa. Mbola tsy afaka miditra amin'izany na hoe tontolo inona misy antsika etsy raha etsy tsy miditra amin'izay raha ohatra ka mifototra amin'izay ny antsoina hoe fifantohana fahalalana ny zavatra tenenina dia zay vao afaka miakatra dingana. Kavana. Ary tsy vitan'izay fa rehefa mivavaka koa manao an'io Amida io izy dia simcha, ampifaliana, tsy fifaliana endrikendriky fa tena hoe faly ny fo, tanteraka ny mahatsiaro ny fahatanterahana anatin'ny fo hoe hanatanteraka ny asan'ny Hashem. Izao ny sitrapony Hashem voaharin'ny Hashem ary manana hery namena Hashem safidy hanompo azy. Ampifaliana zany nanaovana ny zavatra zay. Be simcha. Dikan'izay koa tsy azo atao ny manao Amida raha ohatra ka tsisy ny fifaliana. Bezat Hashem. Misy ke ny riva. Misy ke ny riva Mezake la Chayaviyah Mash'a ou Matan Be'emuna etc. Amena le kafsrout, amena mérite koa izy ny olona izay ataontsika tsy ampy méritiny. Ina dikan'izay rehefa sanatria izany rehefa tonga hoe misy zavatra eno mikasika ny olona anankiray dia tsy maintsy manome srout, manome mérite le kafsrout ohatra hoe misy zavatra hoe sanatria izany eno misy olona miteny hoe misy juif anankiray nangalatra na hoe misy olona anankiray zany teny hoe juif, olona anankiray fotsiny nanao zavatra. Dia ny zavatra voalohany ao anatin'ny saina tsy tonga dia miteny hoe iny olona ratsy efa fantatra hatramin'izay fa olona manana an'izany toetra izany izy ny fianakaviana izy tsy izay fa hoe mety nisy antony matoa izy nangalatra. Za tsy miteny hoe justifiena ny halatra tsy izay fa mila manome mérite, mety tsy hoe izay ilay tantara fa mety misy zavatra hafa fa andao aloha hitrandraka. Izay zavatra izay koa azahoana mampibelona hatrany fomba fisainana fa tsy hoe zavatra heno tonga dia izay dia vita. Tsy hitrandraka intsony za hoe marina sa diso tsy hoe misy feo hafa ve afaka heno anatin'izany zavatra fa tonga dia hoe henoko indray mandeha dia efa izy izay. Izay koa anisan'ny mariky ny olona ataontsika hoe fehibheboana satria ny fehibheboana mantsy ny olona feno hebohebo, mihebohebo dia olona tsy afaka mahare feo hafa satria efa mihevitra ny tenany ho feno tanteraka. Rehefa tanteraka ianao tsy afaka ampiana intsony ny ao anatinao. Dikan'izay tsisy ny tsy afaka manana zavatra vaovao. Dia ny olona anankiray tsy manome kafsrout na manome mérite ny olona amin'izay zavatra henony satria izy tsy afaka misokatra. Tsisy intsony toerana hidirana amin'ny feo hafa. Tsy zakany ilay feo hafa. Raha vao manohitra ny zavatra anatin'ny sainy dia efa
ratsy zany fa izy no tsara. O aiza koa izy teo? Umatana beemunah sidaka manatanteraka ny asa rehetrarehetra zay ataoko izy izy a, zao koa ny anankiray fa amin'ny emunah miaraka amin'ny fifantohana tsy fifantohana ataontsika finoana amin'ny Hasem ny zavatra rehetra natao na dia misy ezaka nataon'olombelona fa mampanome Hasem ihany. Azadino zay hozy izy na dia miezaka ohatrany ahoana anao mifoha maraina anao nanao an'izao hoe hiasa ahazo vola tonga ny faran'ny vola ataontsika hoe nahazo am'zay ilay vola tonga ny vola aza mieritreritra hoe satria izaho niasa avy amin'ny heriko sy ny sisa. Tsia, Hasem no nanome anao nanome anao ilay hery, Hasem nanome anao ilay vola. Azadino izy Hasem fa apetrahony foana ny emunah ao anatinao. Dia rehefa manao business, rehefa manao afera koa izy ataovy ahoana zany honnête, ataovy am-pamarinana. Mila marina foana rehefa manao zavatra fa aza mivilambinana. Raha ohatra ka misy afera ataonao, aza mivilambinana amin'ny fomba fitondrana an'ilay aferanao. Ataovy foana ny marina sy ny hitsiny sy ny rariny no tanterahana. Zany koa avy ihany fa reo fampianaranareo afaka anaovana cours bebe maromaro nefa eto izy zarana fotsiny aloha zao resaka Hasem. Misy tsidaka, manaova tsidaka. Zay koa mifandray foana mety hoe manaova ny marina sy ny tsidaka zany avy amin'ny tsedek na tsadika olo marina sy mivilambinana ny zavatra tanteranao, ny zavatra anatin'ny eritreritra tanterahana, tenenina, ny zavatra voateny no tanterahana. Zany no antsoina hoe olona mahitsy fa tsy hoe mieritreritra zavatra anankiray izaho zavatra hafa no teneniko dia rehefa voateniko zavatra anankiray iny zavatra hafa indray no tanterahana. Action. Tsedaka fanomezana fanampianan'ireo izay tsy manana koa tafiditra anatin'izay ny tsedaka. Tsedaka matana be izy teo matana baseter dia rehefa manome koa izy tia misy alakana anankiray tokony ho fantatra mety efa tokony tanterahana rehefa manome fanampiana amin'ny olona mahantra na hanome tsedaka be baseter. Seter zany miafina. Tsy mila fantatra hoe ilay olona no nanome vola, izy no nanampy an'ilay mahantra. Zay mantsy no ataontsika hoe mahavoa ny génération-tsika amin'izao. Feno betsaka ny vidéo hita amin'ny internet hoe jereo fa ity olona ity manao fanampiana, manao tsedaka. Dia aseho mihitsy ny tarehiny hoe jereo fa ity ilay olona manana an'ilay vola, izy nametraka an'izy anatin'ny tsedaka, nanome nanampy mahantra dia filmena mihitsy ilay fanampiana an'ilay mahantra. Zany zavatra zany tsy ao anatin'ny dingana anatin'ny Torah antsoina hoe tsedaka. Ny fanomezana tsedaka tsy fantatra hoe iza nanome, tsy fantatra hoe iza no nomena, iza no azo an'ilay fanampiana. Miafina. Zay no mahasamihafa ny fanampiana ao anatin'ny Torah. Tsy aseho hoe nanao asa soa anao, tsy filmena, tsy tanaovana interview hoe zao no tonga nanampy satria izaho tamin'ny taloha nahantra dia fantatro tsara zao. Tsy miditra amin'izany. Manome anao satria namena Hasem. Tsy fantatra hoe iza ianao, tsy hanaovana interview anao, tsy hanaovana fiderana anao satria izany rehetrarehetra zany fampiakarana ny gahava, ny fehibibony fa ataovy. Dia alaka vita iny tsy hainao akory hoe iza no azo an'iny vola iny, tsy hainao hoe iza no ampiana satria tsy izay koa ny tanjona hoe izaho zany no nanampy an'ity olona ity, izaho zany ao amboniny. Zay koa dia efa zava-doza koa zay. dia mikavy ohatra itima la Torah yomam valala keneged kulam. Zany rehetrarehetra zany hozy izy eo anatrehan'ity fomba anankiray dia tokony tanterahan'ny Israelita dia ny fanokanana fotoana ho an'ny fianarana Torah maraina sy alina. Yomam
va Laila. Tsy miteny izy hoe maraina ihany no mianatra Torah fa amin'ny alina. Ny Laila ilay manomboka amin'ny antsoina hoe Hatsota. Laila ka hatramin'ny Alota Shahar na ny tapakala sy ny fiakaran'ny mazava. Dikan'izay mifoha amin'ny vanim-potoana ny olona rehetrarehetra, ny zavaboary rehetrarehetra mbola matory. Dia eny no mianatra Torah ary any no azahoana tsiambaratelo lalina be indrindra. Any no azahoana hazavana matanjaka be indrindra azahoantsika miady. Ary tsy hoe miady fa mitondra ny hazavana entin'ny tontolo feno haizina, feno lainga. Dia io izy no matanjaka indrindra ohatra ka ataontsika eo amin'ny mozana. Eto ireo alaka rehetrarehetra nianarantsika: Tefilin, Talit, ny Kriyat Shema, ny fanomezana ny voninahitra ny Shabbat, ny inona koa izy teo, fanaovana asa soa, fanaovana tsedaka, ny fandraisam-bahiny, ny fitiavana ny shalom, ny fihavanana, ny fanaovana ny amida sy ny sisa. Ireo rehetrarehetra ireo izy ataontsika amin'ny ilana anankiray ny mozana. Dia atao vety fotsiny izy ny fianarana Torah fa iny mavesatra noho izy rehetrarehetra. Dikan'izay mianara Torah, fianarana Torah, fanokanana fotoana ho an'ny Torah maraina sy alina. Yomam va Laila. Raha tsisy zany fianarana Torah ao anatin'ny herinandro iray dia sarotra ataontsika hoe tsy nanana tanteraka ny mitzvah. Tsy afaka miakatra amin'ny dingana ara-panahy antsoina hoe chassid, olona mpanao asa soa tsika, satria tsy ampy ny fianarana Torah. Ny Torah mavesatra noho ireo rehetrarehetra ireo averina ihany. Dikan'izay averina ihany ity dingana ity raha ny tena izy, raha tena hoe raisina. Tena mipetraka ny olona anankiray maka hevitra, maka saina kely. Tena marina ireo dingana ireo, mora dia mora. Fa tsika no mametraka ataontsika hoe fandrika ho an'ny tenantsika dia manjary lasa hoe sarotra be ny zavatra. Fa ireo zavatra rehetra ireo miankina amin'inona? Gava. Miankina amin'ny fihebohebohana. Miankina amin'ny fitiavan-tena. Ny tenako ve no henoko sa ny tenako raha tsy misy dikany fa ilay nahary ihany no tokony ny sitrapon'ilay nahary no tokony tanterahina. Zay fotsiny, raha ohatra ka ataoko hoe fotsiny, dia fotsiny no mahatonga antsika tsy manana an'izany dingana antsoina hoe chassid. Satria be gava, be fihebohebohana. Nefa azo iadiva nareo rehefa tena vonona antsika no mametraka an'izany hoe Hashem no malach. Izay no atontsika ny teny foana. Hashem melech, Hashem malach, Hashem imlor leolam vaed, Hashem ilay mpanjaka. Ny mpanjaka, ny sitrapon'ny mpanjaka no tanterahina. Fa raha ohatra ka ny mpanjaka miteny fa ny olona ny olona tsotra no miteny hoe io no tenin'ny mpanjaka fa zany hoy izy. Dikan'izay maka toeran'ny mpanjaka anao. Tsika maka ny toeran'ny mpanjaka tsika dia tsy afaka mihitsy zany tsika no hiakatra dingana anatina an'ilay mpanjaka, satria araka ny eritreretintsika eritreretina hoe misy mpanjaka anankiray dia eo ny vahoakany. Ny tenin'ilay mpanjaka satria soa, manome soa ho an'ny vahoakany izy. Izao no azonareo atao dia izao no tokony tandremanareo. Dia rehefa ataonareo rehetrarehetra ireo, izaho mpanjakanareo, manampy anareo ary tsisy zavatra anjohanareo na indray aho. Dia tsika vahoaka miteny eny eo ny fomba sy fady fa eo koa nefa ny fiainana. Ezatra Hashem, andraso aloha fa fahatezerana zany, ny fitiavan-tena zany tsara ny lasoana raha zany. Inona moa zany dikan'izany satria tsika zany no mandany ny fanampiana Hashem dia manjary tsy afaka hoentina Hashem miakatra ny dingana ara-panahy, ny dingana tokony mahizan'ilay vahoaka. Ezatra Hashem. Izay angamba ny aloha no amin'ity Bezatra Hashem aza misalasala ny manoratra amin'ny messenger. Miezaka foana no mamaly Bezatra Hashem raha ohatra ka misy fanontaniana hafa. Baruch Adonai leolam, amen amen. Misaotra betsaka amin'ny Rabbi Fabian Mayo ao amin'ny YouTube. Mankasitraka indrindra ho an'izay manaraka ao amin'ny YouTube sy ho an'izay manaraka anerinany koa amin'ny rediffusion, famerenana ny live ao amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra. Dia amin'ny herinandro koa tohizana ny halakha, lalàna mikasika ny kidouche
sy ny fihetsika eo amin'ny latabatra ny Shabbat. Shavuotov miarahary herinandro sambatra sy feno soa ho antsika rehetra rehetra dia amin'ny manaraka. Shalom shalom.